Salama daolio androanisika de indondray raha hiresaka ny mahakasika ny mouvement Gascar izay tarihiny andriamatoa Gascar Fenosoa izay sombam-bahoaka ny boribory-tany fahatelo ao Antananarivo renivohitra ao izay hita fa tena nafanadiana fana ny fiakarany izany mouvement Gascar izany amin'izao fotoana izao ary ahitana kandida avokoa manerana ny Madagasikara amin'izay mouvement Gascar Fenosoa izay amin'izao firitsahan-kofidina ho ben'ny tanàna ho avy izao ka hita sy tsapa fa tena vonona tanteraka izy ireo ary mavitrika dia mavitrika tokoa moa ry zareo avy ao anatin'izay mouvement Gascar izay amin'izao firitsahan-kofidina izao satria ny tanjona ho izy ireo hatrany dia ny hanova fijery politika sy hanova rafitra ny politika izay efa nisy hatramin'izay ka mba hahatonga ny politika vaovao indray no hijoro sy hiainana eto Madagasikara fa tsy ireo politika izay feno adilahy efa hatramin'izay ho izy ireo hatrany ka ny ambangivanginy mahakasika zay no fankafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asadino ny milike ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne-antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampendela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndawary no tanterahana tamin'iny andro ny 9 septambra iny ny fanolorana kandida izay milatsaka amin'ny anarany antoko mouvement Gascar izay ho ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina natao teny amin'ny Sky Blue izay fanolorana any kandida ho ben'ny tanàna avy ao anatin'ny antoko politika mouvement Gascar Fenosoa izay tamin'izay andro ny 9 septambra izay faly nanolotra ireo ampahany kandida ny mouvement Gascar Fenosoa ao Analamanga sy ny manodidina andriamatoa Gascar Fenosoa mahaleo mahalasana ry namako isika mijoro ary hiasa ho an'ny vahoaka sy ny firenena ka hanalavitra ny adilahy politika efa nanimba ity nosy malalantsika ity amantaonany maro izao mouvement Gascar ho isatrany sahy mahitsy ary feon'ny vahoaka isorana ireo rehetra izay tonga nanotrana ny fotoana ianareo mipirotsaka ho vidina ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary indrindra ianareo vahoaka marobe izay tonga nanotrana isika miaraka no handeha hijoro ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena nararotany tamin'izany nanolotra anireo sombisombiny amin'ireo kandida ho ben'ny tanàna indrindra fa ireo kandida ho ben'ny tanàna ao anatin'izay mouvement Gascar Fenosoa izay tao amin'ny faritry ny Antananarivo sy ny manodidina iny hita sy tsapa araka izany fa tena vonona tanteraka ry zareo avy ao anatin'izay mouvement Gascar Fenosoa izay amin'izao firitsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna ho avy izao ary hita fa tena mavitrika dia mavitrika izy ireo ao anatin'izay ho fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena izay ary ny azy ireo dia mbola nolazain'izy ireo hatrany nandritran'izay lahateny nataon'izy ireo zay fa tsy miankina amin'izaniza fa ny mouvement Gascar dia antoko politika mahaleo tena fa tsy hoe miandany amin'ny atsy na ihany koa miandany amin'ny roy ary tsy miditra amin'izay resaka adilahy politika izay efa nisy hatramin'izay izy ireo fa ny mouvement Gascar dia mijanona ho mpandelindelina hatrany amin'izay resaka adilahy politika izay fa tsy sanatria akory manampy ny antoko izay mpanositra na ihany koa manampy ny antoko izay amin'ny fitondrana fa Gascar Fenosoa dia mahitsy madio ary tsy mitanila amin'izay resaka adilahy politika izay efa hita fa nanimba ny firenena efa antaonany maro izay itsankilan'izay nahitana fimenomenoman'ny mponina ihany koa moa ny resaka tsy fahampiny rano fisotro madio ary hita manerana ny Antananarivo renivohitra moa izay tsy fahampiny rano fisotro madio izay tsy vitsy amin'ireo faritra sasany no tena tsy misitraka an'izay mihitsy raha ho any Antananarivo renivohitra ao satria na dia miezaka mitady vahaolana aza ny jirama dia hita fa mbola tena tsy mahavaha olan'ny vahoaka amin'izay resaka olan'ny rano fisotro madio izay tapaka tato ato zay ka eo indrindra no nahatonga ny andriamatoa Gascar Fenosoa avy hatrany niditra antsehatra nitondra izay voatsirambiny tanany ho famahana olana amin'izay resaka olan'ny rano fisotro madio izay tena mbomanga kely moa no nitsidihan'ny Gascar Fenosoa amin'izay resaka famahana olany rano fisotro madio izay ary nilaza moa ny tenany tamin'izay tsy hoe akory afaka mamahany olanareo mandrakizay
ity zavatra ho ataoko ity fa kosa afaka mamaha ny olana vonjo maika aloha zany ireto rano izay hoaterina aty aminareo aty na dia ambondiambona azy aty aminareo satria nilaza moa ny aveonivony orinasa jirama fa noho ny ahavony aty aminareo dia sarotra be ny pression izay hampakarana rano aty amin'ny faritra ambony aty ka izay no mahatonga ny aty mijaly an'izay rano fisotro madio zay hoe hatrany Gascar Fenosoa fa tsy sanatria akory ity rano zay hoateriko aty aminareo ity no afaka hamaha ny olanareo tena amin'ny zato sanjato fa kosa afaka mamaha amin'ny ampahany ho isatrany ary mety ho afaka mivezivezy indroa na intelo isanandro ilay camion izay mpamatsy rano anareo fa noho nisika mbola tsy nahazo an'izay sinibendrano izay dia aleo aloha miaina amin'izay kely eo ampelatanana ka mba misitraka an'izay rano fisotro madio zay anareo raha ohatra ka tokony sitraka 4 bidon isan-tokantrano mba mahazo kely kosa raha ohatra hoe 2 bidon isaky ny tokantrano ho isatrany ka mba afaka mamaha an'izay vavahany izay rano fisotro madio kely izay mba hazo zay ohatra ny tapany maraina mahazo an'izay dia ny tapany hariva mba miampy 2 bidon indray dia mba feno ilay 4 bidon izay fampiasanareo isanandro zay tsy afaka ijery fotsiny aho manoloana ny tarainina ny mponina eto amin'ny boriboritany fahatelo noho ny fahatapahany rano ka teto ankady fotsy noho nitondrana ny kely voatsirambiny tanana tamin'ny androny asabotsy iny tahaka ny efa natao teny mahatazana sy ambohitra kely dia mitohy isanandro ny fitetezana ireo fokotany 430 eto amboriboritany fahatelo amin'ny fizarana rano fisotro madio marina fa tsy mahavany olany tsy fandehanany rano izao hetsika izao fa farafaharatsy ny mba manana rano fisotro madio afaka hanokonana ny tokantrano izay tena tsy mahazo rano mihitsiny amin'izao olana afitsoko ny jirama izao ka miantso ireo malalatanana izay manana bonbonne na camionette ka afaka mampindrana mba hanampiahy hanamafy ny hetsika ka mba hafahana mampitombo ny habetsaky ny rano izay zarena isanandro marina fa mpanao lalàna ny asako nefa tsy vitako ny hitazam-potsiny an'izao zavatra hiainan'ny vahoaka sy ny tarena maro izay voaraiko isanandro izao ka hitondra izay kely vitako aho manoloana an'izay rehetra izay misafidy hatrany ny hanampy ny vahoaka izay nametraka fitokisana tamiko aho ka tsy handany andro amin'ny politika mifankahalanina sy ny fanenjehana izay hinina volenina ankehitriny mitohy ny asa izay fanomezana rano ho vonjy rano vaky amin'izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka eo am-piandrasana ny vahaolana maharitra avy amin'ny fanjakana sy ny jirama manoloana ny fahatapahany rano izao ka tamin'iny andro omaly iny dia teny ambohitra kely sy andrainarivo izay efa andro maro izao no tapaka ny rano no nanaovana an'izany fizarana rano izany midika izany fa tena miezaka manakaiky ny vahoaka andriamatoa Gascar Fenosoa ary miezaka mijery sy mihaino an'ireo olana izay menjady amin'ny vahoaka tsirairay ny tenany amin'izao mahasolom-bavim-bahoaka azy izao fa tsy mijanona fotsiny amin'izay mpanao lalàna izay na ihany koa mijanona fotsiny amin'izay resaka tsangatanana izay fa ny azy dia ny asa ho fanampiana vahoaka izay hita fa mila an'izay fanampiana izay no ataony amin'izao fotoana izao mba ahafahany ireo vahoaka misitraka an'izay tokony hisitrahany izay ary mba hanakaiky ny vahoaka kokoa ny tenany satria araky ny nambarany ombienimbeny dia ny vahoaka no patronny ary ny vahoaka no sefo izay mikomandy azy fa tsy sanatria akory vondron'olona na ihany koa antoko politika no ndeha hibaiko azy amin'izay tokony ho ataony amin'ny vahoaka izay ka noho izay dia maromaroa ny tahaka ny andriamatoa Gascar Fenosoa amin'izay fandraisana ndraikitra lehibe amin'ny firenena izay ary ny fanampiana vahoaka izay sy moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa